de falindray manolotra ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takare zao. Falindray tafahoana aminareo ary faly koa fa no tantanan'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra dia tafavory ray hidera azy amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra sika noho izany soa atobany amin'ny fiainantsika mianakavy zany, ary zay no anasana anareo hidera azy mandrakariva eo amin'ny fiainantsika rehetra. Tamin'ireny androany ohatran'izao dia nisy zadra kely sy marantsanga ngamba vao le marika roa mihitsy zany, fa nisy fahatapahany réseau taty aminay taty amin'ny Foibe, ary dia nijanona kely mihitsy zany, zay indray vao naverina nalefa ka vokatra izay zavatra dia nisy fikorontanana kely teo amin'ny zavatra izay nalefanay. Kanefa mino aho fa azonareo ny tena tiana ho atongavana tamin'ireny herifiderana dia ny fiderana an'Andriamanitra, ka dia mahatonga anareo ho mpiderin'Andriamanitra tokoa. Mankasitraka anareo amin'ny fahatsapahana ny ezaka izay atao amin'ny zavatra tahaka ireny. Amin'ity androany ity indray ary dia manana chorale vaovao isika izay hiaraka amintsika hideran'Andriamanitra. Ireo chorale ireo miaraka amintsika amin'ity androany ity, ary izy no hiderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahaiza-manaony sy ny hira ary ny talentany mihina azy, dia isika kosa iray fo, iray saina, iray fanahy ary iray eritreritra hidera an'Andriamanitra miaraka amintsika. Koa tsy hitana hely zay andao tonga dia mampandrosotsika ny vahiny ary andehaka toerantsika rehetra samy hiderin'Andriamanitra amin'ny fo sy saina feno fifaliana. Andao ary. Funindaisha, teja la sapu, anajambanisha.
Chakantananao Sachitsi manananiza izahar Impiri toku Nue fare sizahar Nefade najeni nauni zaraka Yadinaire Chakantananao Sachitsi manananiza izahar Impiri tuku Nue fare sizahar Nefade nareni nauni zanaka Havela samunu yadi
firenena amitanja fampanay ne fimpiry no efa resizahay efa denareninao ny zanakay averazahono ihany oianao fa ianareo de hangina sosizay zanako sasanitana misaotra ny koralina kitana fitarika andro isika zay miaraka tamintsika tamin'izao tapany voalohany zao iteran'Andriamanitra ary araka ny mahazatra dia avelantsika akaina kely zao fa itsika kosa andeha handray ny tenin'Andriamanitra hananaroatra ny fotoana hangalantsika ny tsara sy ny torohevitra maso ary ny fitarian'ny fanahy-masina zay hitondrantsika ho amin'ny fandraisana ka ny tanjona moa dia niahatonga antsika ho pederin'Andriamanitra mandrakariva ka dia andeha ary ho jerentsika ny salamo 420 ka ovakina ny andininy voalohany salamo zay nataony Davida salamo 420 any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy Davida mpanjaka no nanoratra izany tononkely izany ary tsy miambahamba mihitsy ny mpanao salamo miteny hoe any Jehova na ny tany na ny mponina eo amin'ny tany tsy misy miolakolaka mihitsy na misy fiambahambana fa tena lazainy mahitsy sy mazava fa any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy fa maninona kay ny mpanao salamo i Davida no sa miteny tahaka izany milaza tahaka izany satria ilay Jehova Andriamanitra mihitsy no miteny hoe izy nanao an'izao rehetra izao raha mijeritsika any amin'ny Isaia fa 5:7 dia izao no lazain'Andriamanitra eo amin'ny 7:12 Isaia 5:7 7:12 ny anaran'i Jesosy fa izao no lazain'i Jehova zay nahary ny lanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy izao ny Jehova ary tsy misy hafa izany ny tenenin'i Jehova hoe izy nahary ny lanitra ary izy no namorona ny tany sy nandamina azy amin'ity salamo Isaia azafady 5:7 ty ka ny 7:12 ty dia misy farango kely misy entre parenthèse kely fonoteny zany eo amin'le izy ohatsy izy hoe fa izao no lazain'i Jehova zay nahary ny lanitra dia ao anaty fonoteny hoe izy no Andriamanitra sady namorona ny tany sy nahavita azy dia ao anaty fonoteny ndray hoe izy no nandamina azy tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namorony azy fa nataony honenana zany hoe ity Andriamanitra ity mihitsy no namorona n'izao rehetra izao namorona ny tany namorona ny lanitra namorona ny mponina eo aminy ary ery ambony ery 2:12 dia ozy hoe izao no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra zany ilay Jehova Andriamantsika mendrika io dia rana satria mpanamboatra sy mpamorona izany Jehova Andriamantsika izany namorona ny tany izy ary namorona ny lanitra ihany koa zay misy azy tena zava-dehibe ny tokony hidaratsika an'Andriamanitra
noho izany toetrany mpamorona izany. Indraindray nefa dia mety lasa tokoa ny saina satria eto manko amin'le andinitra vanim-potoana hoe tsy nataony tany tsy misy endrika tsy akory ny namoronany azy. Tsy zany mihitsy ary fantatsika any amin'ny Genesis fa rehefa namorona zao tontolo zao Andriamanitra dia vita ny andro araiky dia endro tsara izany, endro tsara izany andro faharoa, endro tsara izany andro fahatelo. Ary rehefa vita zany olombelona tahaka sy tahaka anao zany Adama sy Eva tamin'ny andro fahina dia hoe endro tsara indrindra zany. Mahagaga nefa amin'izao fotoana izao fa miratsy ny tany ary ny ponina eo aminy koa miratsy mitotongana amin'ny faharatsiana amin'izao zavatra tsy nieritreretina atao rehetra izao. Na ny antsika eto Madagasikara fotsiny ary amin'ny faharatsiana dia tena sa loatra ny olona kehitriny amin'ny faharatsiana, sa manapa-doha, sa mangalatra sy mamono, sa manao ny tsiro izay tena tsy natao tany aloha tany. Koa nahoana no misy zany zavatra zany? Andriamanitra moa ilay mpanao ny tsara dia nanana tarigetra ambony, nanana fikasana mahasoa teo ampanaovana ny tany sy ny lanitra, indrindra ny tany sy ny mponina eo aminy. Nanana zava-kinasa tsara izy tamin'izany ary nanana zava-kendrena mahasoa izy tamin'izany, saingy indrisy fa noho ny fidiran'ny fahotana dia nikorotana izany. Kanefa na inona fa ny mba nataon'ny fahotana dia tsy maintsy averin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny tany tahaka ny tany am-piantohany. Ary zay ny tokony hidirantsika azy, zay ny tokony hanaratsika azy amin'ny fanantenana fa averiny amin'ny laoniny izany. Tsy maintsy averin'Andriamanitra amin'ny laoniny izany. Marina fa ohatran'ny emotra vetivety izany noho ny fisian'ny fahotana fa tsy maintsy averina amin'ny laoniny izany satria ny fikasan'Andriamanitra zay tsara loatra, tsy manam-pahatamperana, tsy manam-paharoa dia tonga amin'ny fotoany ka sy maika izany efa koa tsy tara fa amin'ny fotoany tsara mihitsy. Koa mila miverin'Andriamanitra sika mpiandrasana an'izay fotoana izay zay tsy ho ela intsony. Ary ao amin'ny Salamo 5:1 dia izao koa no lazain'ny Salamo 5:1 ka ny 5:12 dia hoe ny lanitra dia any Jehovah fa ny tany nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Izaho sy ianao no nomen'Andriamanitra ity tany ity mba honiny eto, nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Nataon'Andriamanitra ohatrany hoe anitarana ny lanitra zany ny tany satria tianana fianakaviana maromaro mitatra kokoa noho ny any an-danitra izay miaraka aminy izy dia nasiany asa ianao teto amin'ity tany ity. Ka tsy tokony hiderin'Andriamanitra ve isika noho izany fitiavana izany nomeny honenantsika ity tany ity androany ary dia izao andeha hopiderin'Andriamanitra isika satria mpamorona ilay Andriamanitra ary isika no navelony olona eto amin'ity tany izay mivoroniny ity. Ary mbola ity tany ity ihany koa araka mpilaza Matteo 5:5 io ihany koa no mbola honenan'ireo voavitra rehetra satria sambatra malemy fanahy fa izy no andovany tany. Andeha hiderin'Andriamanitra isika amin'izany toetrany izany ary rasanao atao fiainanao manomboka androany fideran'Andriamanitra. Amen. Young
satia veko ianareo miasa fatratra faizauluhan nome hanareo fitaharana makane satia veko ianareo miasa fatratra faizauluhan nome hanareo fitaharana etsoni siugako famaremi fanaya etsoni siugako fatsimiavonabo etsoni siugako famaremi fanaya etsoni siugako fatsimiavonabo ramanao izany anareo zahita fiadanako atoka mahatanteraky izany itsatrany fanay mankare satia veko ianareo miasa fatratra faizauluhan nome hanareo fitaharana nisanute hamonzinyainy te havezy azy shany amikoma havezy zany te havonjy zany izanizanote hamonzinyainy te haveri azy zany amikoma haveri zany te havonjy zany etsoni siugako famaremi fanaya etsoni siugako fatsimiavonabo etsoni siugako famaremi fanaya etsoni siugako fatsimiavonabo ramanao izany anareo zahita fiadanako atoka mahatanteraky izany itsatrany fanay mankare satia veko ianareo miasa fatratra faizauluhan nome hanareo fitaharana mankasitraka ny korala kintana fitarikandro isika zay vahintsika tamin'ity androany ity nanomeny tsara indrindra sy ny fahaiza-manaony izy ireo hideran'Andriamanitra zay niarahantsika mianakavy itombo lalandavany ny talentan'izy ireo ary indrindraindrindra ho ankasitran'Andriamanitra izany talenta nataony hideran'Andriamanitra zany misaotranao koa niaraka taminay hatramin'ny farany ary fifaliana mihitsy ny manao velomanao amin'izao fiafarany fotoana izao kanefa mialohan'ny anaovantsika veloma tokoa dia andeo raisina indray ny tenin'Andriamanitra mba angalantsika teny izay hahatonga antsika hatanjaka ampinoana ary hanana faherezana mihitsy amin'ny fianarana ny tompontsika ka ao amin'ny Matthieu 7:20 zay efa haitsika tsy anjery raha teo fa averina ihany mba ho taditsika Matthieu 7:20 io ny teny izay omena antsika androany anaran'i Jesosy namakiana izany Matthieu 7:20 mankandrika saty amiko
ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mafitsatretana fa izao no hanome anareo fitsarana. Zany ny tenin' Jesosy Kristy tompontsika, hanome fitsarana anao izy amin'ny herinandro mito na inona na inona zavatra lalovanao na tsara na ratsy dia atsapa fitsarana ao amin'i Jesosy ianao satria manantona azy. Ko azadino ary ny manantona an'i Kristy mandritra ny herinandro iray zay tsy ionantsika fa zany ny tombontsoa, izany ny antoka ao antsika. Mametraka veloma ho anao indray ary tompoko teo amin'ny heriny androany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra miaraka indray sika mianakavy mitera aseto miaraka amina koralina vaovao. Veloma tompoko.